Filohan'ny Repoblika Andry anatin'ny district-n'ny Moramanga faritra Nandritry. Tato nanaovantsika ny diaben'ny famokarana toy ny moa zany. Toerana fahatelo anaovana an'izay diaben'ny famokarana zay. Diaben'ny famokarana moa zany napasahivina antsika dia fanaovana fampiofanana fobe. Zavatra anankitelo moa nanaovantsika fampiofanana androany. Dia ny teknika mpifondroja, dia ny papri, ary ny fiompiana, ny kokilena ny zanak'atolo. Ny ataon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana moa zany ary anjara andraikitra ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia ny fampiofanana. Ilaina ny fampiofanana amin'ny fanatrarantsika ny tanjona amin'ny tombony vokatra na ny fambolena na ny fiompiana eto Madagasikara. Izany dia ao anatin'ny viny izay napetraka Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara, Andriamatoa Jaina Andry Rajoelina, dia ny fanovana ny ravi-pamokarana eto Madagasikara na ny transformation agricole. Anisany hitantsika ary nasehoany ny fanjakana manakaiky vahoaka, ny fidinana ifotony izay anisany laharam-pahamehana napetraka Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara. Indrindrandrindra fa ny fanomezan-danja an'izay fambolena sy ny fiompiana izay lalana araka ny voalazana Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara entitsika hiadivana amin'ny fahantrana. Tanjona zany dia ny fahavita-tena ara-tsakafo, ny fanjariana ara-tsakafo ary indrindrandrindra Madagasikara tsy maintsy mandroso.